Pagkakawan tiyan na naman. Pateno sa suna wali. May na naman yung tiyan iti. Sabi pagkakam sa uliso. Asa na itong sa uno. At tanatanon babanaw kung pinupumula sa tiyan na naman. Sabat na sinunas magkita itang pamarinan. Ufti sa na ino. Ufti sa na ino. Mano lang katin nun. Mano lang katin siya tiyan na naman. Pero wala di kayo. Di ba fama na yung kayo. Ako ganoon niya naman. Amigit ko naman niya naman. At sabi pagkakam sa uliso. Jalan penuh kayu dan siapa larang Yesus Dikira Yesus yo Dikira demantu Funa yagi saya setu kayit Ada pil penuh usuran favan Panamasiaw darakam tensin pamataran Anam piaw natin tinaw Amdenaran Yesus tum sana kang jaman jafil Matukun fasaran awa Yesus yo Pinoy itinam nilalang punong-puno Amang kong funay sinaraya Pino Thank you Isay Ang pinaro na mila pa pinaro Ang pairesa mila pa pairesa Direk siya kalasa ko ninara na Sota Jesus Sota Jesus Sota Panamas Sota Jehovah Diamanto Sota Melusa din ang Tensumino Haleluya. Terang tumpu. Miaraba tsika tsirairay amin'ny anaran'i Jesosy tonga indray tamin'izao tran'Andriamanitra ny alahady faharoa amin'ity volana Jolay ity. Noho ny fitahin'Andriamanitra dia mbola tafahoany eto zasy ianao. Haleluya. Ary tsy noho ianao, tsy noho ny fahendrenao, tsy noho ny fahamarinanao fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra no mahatoy izao atsika. Ary izany ny akasitrahantsika an'Andriamanitra mbola tafahoana eto amin'izao tranon'Andriamanitra izao. Ary tsika mino fa tsy hamelantsika ho irery ny Tompo fa handray an-tanana ny fiangonantsika. Haleluya. Misy moa reny raharam-piangonana reny izay samy miara-mahita, tsika mba sy miara-mahita, sofina miara-mandre, tongotra miara-mamindra, tanana miara-milanja. Dia aleo aloha manao fisaorana ihany satria teto zao nisy olona niantoka spesial. Haleluya. Dia lehibe zany tokony hisaorantsika an'Andriamanitra, hisaorantsika tsirairay avy izay niara-ny entana na totoko sa miatsaka ny sy andavany reny, fifaliana lehibe reny, tsy azontsika hodina tsy hita mihitsy reny fa akasitrahana atsika tsirairay avy. Haleluya. Ny fotoana moa mandeha dia tonga amin'ny fotoana andrenesana ny tenin'Andriamanitra isika. Haleluya. Atinono ny zavatra manahirana ny ivelambelany ihany, nandritry ny herinandro ianao, ny fiainana andavanandro sy ny zavatra manahirana tany no natrehinao. Fa androany kosa andron'ny Tompo. Haleluya. Andron'ny Tompo anio aoka itsika hifantoka. Haleluya. Adinona daholo mihitsy aloha ny zavatra mampiasa saina. Raha ny tena izy anige ny andron'ny Tompo io sady fialan-tsasatra ho an'ny fanahintsika, fialan-tsasatra ho an'ny vatantsika. Haleluya ve. Tsy dia hoe tsy maintsy manao vakansy ianao vao miala sasatra ny sainao, fa rehefa tonga ty an-tranon'Andriamanitra amin'ny andron'ny Tompo tahaka izao ianao maivamaivana tanteraka. Haleluya ve.
ary tokony ho zava-dehibe amintsika izany hoe tonga eto an-tran'Andriamanitra hiaraka manompo an'Andriamanitra zany. Alleloia. Mamaky ny ten'Andriamanitra isika, ataovy any tananao ny baiboly, afaka mandray an-tsoratra ianao. Alleloia. Ten'Andriamanitra tsotra no ezahana aminao atratsy, tsy dia manao ataoko lava be fa ataoko atonony. Alleloia. Mba ho azitsika tsiraray avy izany ten'Andriamanitra izay ambara izany. Alleloia. Ao amin'ny Matio 5, toro-teny izay nataon'i Jesosy tao an-kamarenana no andraisantsika fampaherezana amin'ity maraina ity. Matio 5 dia toro-teny izay nataon'i Jesosy ihany koa tao an-tendrombohitra. Matio 5 andininy fatelo hatramin'ny andininy fahafolo. Vakitsika ny ten'Andriamanitra rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Sambatra amin'ny malahelo am-panahy fa azo ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ny ory fa izy no ampifaliana. Sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany. Sambatra ny nona sy mangetaheta ny fahamarinana fa izy no vikisana. Sambatra ny miantra fa izy no iantrana. Sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Sambatra izay enjehana noho ny fahamarinana fa azo ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra nareo raha ratsian'ny olona sy enjehany ary asiany izay teny ratsy rehetra hitenenany lainganareo noho ny amiko. Dia raha ny tompo ny olona mandalina amin'ny baiboly dia mahafantatra ny atao hoe fotom-pampianaran'i Jesosy Kristy. Alleloia. Misy ny epistily ao anatin'ny baiboly fa hafa mihitsy izany hoe Jesosy nitoro-teny, Jesosy mampianatra izany, tsy edina hevitra ny fahamarinany. Alleloia. Ary toro-teny tsotra no nataon'i Jesosy ary hiezaka mba mampianatra antsika an'izany. Alleloia. Voalohany indrindra mba ianaro ho asambarana valo. Valo no isan'io asambarana io, mba samy mianatra an'io any an-tokantrano. Alleloia. Ianaro ho asambarana nampianarin'i Jesosy io. Tiantsika mihitsy eto amin'ity fiainana mandalo ity ny ho tonga amin'izany atao hoe sambatra izany. Alleloia. Zavatra manahirana ny mieritreritra hoe rehefa maty ny olona dia asandratra olo-masina. Fa itsika amin'izao fahavelomantsika izao aoka ianao mba hita ny fahasambarana araka ny toro-tenin'i Jesosy. Alleloia ve. Misy manompo an'Andriamanitra tsy mahita fiadanana, tsy mahita fahasambarana, ohatrany hoe mivelona mifahoriana. Fa Jesosy nampianatra antsika mba hahita fahasambarana. Alleloia. Ary io fahasambarana valo ihany no triko anao dia tapitra ny toro-teny. Fa ezaka arak'izay anomezan'ny tompo fanazavana azy. Alleloia. Fahasambarana voalohany, sambatra ny malahelo am-panahy. Andininy fahatelo, fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Alleloia. Indraindray zany dia mieritreritra inona ary zany atao hoe malahelo am-panahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Ao amin'ny Luka 7 no andraisantsika fanazavana izany tenin'Andriamanitra izany. Luka 7. Rehefa tany an-tranonaizina Jaona dia niteny an'ity tenyity Jesosy. Andininy 1:20 manazava azy amin'ny anaran'i Jesosy. Luka 7. Ary tamin'izany oro izany Jesosy dia nahasitrana olona maro tamin'ny rofy sy ny aretina sy ny fanahy ratsy sady nampahiratra jamba maro. Dia namaly izy ka nanao taminy hoe, mandeha anareo ambarao amin'ny Jaona
zay hitanareo sy renareo mahiratra ny jamba, afaka ny mandringa, diovina ny boka, malady ny marenina, atsangana ny maty, ary ny malahelo dia hitoriana ny filazantsara. Alleloia! Ary ny malahelo dia hitoriana ny filazantsara. Ao amin'ny Lioka 9:faharoapolo dia izao mivaky ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Sambatra ianareo malahelo fa anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Alleloia! Raha tena mandinika ianao tamin'izao tontolo izao ny zavatra tena tian'ny olona sy katsahan'ny olona fatratra, tsy dia mila an'izany fanjakana lanitra izany. Tsy dia mila satria efa manana ny zavatra rehetra ilaina eto amin'izao fiainana izao izy. Tsy dia mahaliana azy ny zavatra tsy hita maso any. Fa matetika zany le olona sahirana ara-pivelomana tamin'ny andron'i Jesosy zany, nitangorona nanaraka an'i Jesosy foana. Le olona sahirana